Mbola hitombo ao anatsika ny famindrampo sy ny fahasoavana ary ny fiadanana avy amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay ho avy. Ny fanahin'ny Tompo hirehitra ao anatsika, azotsika mirehitra sy mafana amin'ny finoana koa eo am-piandrasana ny fiaviany. Ao amin'ny Hosea 2:12 hatramin'ny 7 no iombonantsika amin'ity afatr'Andriamanitra ity. Hosea 2:12 hatramin'ny 7. Hosea mpaminany dia nirahana mba ilaza ny afatr'Andriamanitra teo anivon'ny fiarahamonina izay nanjakany ny tsirariny, ny fitiavan-tena, ny tsy fahamarinana teo amin'ny asa fiariana indrindra. Tao anatin'izany fiarahamonina izany koa dia hita sy tazana fa niempotra ny fanatonan'ny olona an'Andriamanitra ny anangatsika tamin'ny finoana ny zanak'Israely. Fa ao anatin'izany koa ny mpiarabelona tamin'ny Hosea mpaminany dia nahitana taratra ny tsy fifankazahoana ny fanaovana tsinotsinona ny hafa. Mbola mitranga amin'ny fiarahamonina izay ianatsika izany ankehitriny ry havana. Atao hoe midaraboka na mianjera ny fahamarinana satria tsy ankifidy intsony ny fitadiavana na aradrarina na tsy aradrarina na amin'ny laingana amin'ny famonoana dia izay ahitana vola no tanjona. Voatsindry koa ny malemy ara-toekarena, ny marefo sy ny mila vonjy, ary dia mahazo laka ny mpanjakazaka, ny préare. Ary eo amin'ny fiarahamonina misy atsika, raha mijery isika, dia maro lavitra ny makany amin'ny sehatry ny fialamboly, na koa ny rendrarendra samihafa, toy ny fampediana koa, toy ny fandianana eny amin'ny arabe misy filibana samihafa, raha hoentsika tia Andrenivohitra sy ny manodidina dia eny Morondalana makany Fenoarivo, eny Morondalana makany amin'ny Ambohimangakely bypass hoy isika, makany amin'ny lalam-pirenena fahefatra koa dia mitsitokotoko eny miorina ombieny izany toerana filibana izany. Azo ataony hoe ndeha hoe anisa amin'izao ora sy fotoana izao firy ny atsena, firy ny ariananary ary firy ny aty am-piangonana. Mba tsy hosodoko isika hoe misy lohan'olona marobe, fa hovariana koa isika hoe manina ny banga ny dabilio ny fiangonana. Ny ena, ny faharisian'ny zanak'Israely nanatona an'Andriamanitra tamin'ny fiarahamoniny Hosea, afatra mikasika an'izany no nampitondraina ny mpaminany Hosea. Fa tsy izany ihany, fa amin'izao vanim-potoana ianantsika izao dia misy isika mpino manontany hoe aiza ny Tompo, ho avy ihany ve izy? Ary misy ny jentilisa manaraby atsika mpivavaka ny hoe aiza Andriamanitrareo? Efa hatramin'ny ela ny lazaina fa ho avy izy. Ohatrany miandry sy miaino hainy fotsiny fiangonana. Mandrasa ho avy ny Tompo, tsy nanadino atsika Andriamanitra ao anatin'ny fiarahamonina tahaka ny nanafarany Isaia ny zanak'Israely, misy tsy fahamarinana, misy fifankatiavana, misy fienana amin'ny fahavitriana, amin'ny fanompona sy fienana amin'ny finoana, misy fisalasalana ny amin'ny fiavian'ny Tompo, tsy manadino Andriamanitra. Ary voizina tao anatin'ity volana Novambra ity, iandrandrana indrindra ny aladiny advento voalohany any amin'ny faran'ny volana any, no hevitra manao hoe mandrasa ho avy ny Tompo. Inona ary ny afatra ao anatin'izao Hosea 2:12 hatramin'ny 7 izao. Ny afatra voalohany dia mianga amin'ny fampatsahivana ny fiainan'i Jakoba hatrany amboka ka mandra-palehibeny. Ary ny afatra faharoa dia
fampatsahivana ny fiantsoana nataony Hosea mpaminany tamin'ny vahoaka n'Andriamanitra. Jakoba eo amin'ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy dia voalaza fa tany am-boaka izy dia nitana ny ombela tongotry ny rahalany, nitonona hoe mpamingana izy amin'ny anarany. Fa rehefa lehibe izy hoy ny andininy fahaefatra dia nitolona tamin'Andriamanitra izy. Sary anankiroa samihafa zany. Any an-kibo nitana ny ombela tongotry ny rahalany, toy ny hoe nitolona tamin'ny rahalany, niady tamin'ny rahalany, ary rehefa lehibe dia nitolona tamin'Andriamanitra. Zany hoe nandritra ny fiainany Jakoba mbola tany am-boaka ary nitombo tamin'izany izy. Raha mitantara ny Genesis 2:7 andininy fahaefatra amby 20 hatramin'ny fahatelopolo, nitombo tamin'izany izy ka tonga niady tamin'ny rahalany Esau. Mifanenjika amin'ny rahalany izy eo amin'ny tantarany nitolomana tamin'Andriamanitra araka ny Genesis 2:13 io. Izany ilay tantara hatrany am-boaka mandra-pahalehibe, mifanditra amin'ny rahalahy, tsy mifankahazo, mifampitady ary arabaky teny zany eo amin'ny Genesis 2:13 raha afaka hamaky sika rehefa ny an-trano. Fa teo amin'ity atao hoe Betela fa ao amin'ny tantarany Genesis 2:13 izy dia tonona hoe Peniela, dia ny fanatrika fasafasy tamin'Andriamanitra i Jakoba. Nitolona tamin'Andriamanitra izy. Ao anatin'ny alina manontolo, nitolona tamin'Andriamanitra i Jakoba ka niteny manao hoe tsy avelako ianao raha tsy nitay aho. Mandrasa fa ho avy ny tompo. Ny fiverenana amin'Andriamanitra na ahoana fiainanao taloha eny hatrany am-boaka, na nahoana faharetany sy fanjariam-piainanao, ny fiverenana amin'Andriamanitra no tena fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo. Raha miteny ny ho ahevitra manao hoe mandrasa ho avy ny tompo, dia izao no fotoana iverenanao amin'Andriamanitra ka hafoizanao ny ratsy rehetra hatramin'ny fahazazanao ka mandraka androany. Hitolomanao amin'Andriamanitra ao anatin'ny aizina ny olana teraka izany, fahotana mangejana izany. Nandritra ny alina i Jakoba, nitolona tamin'Andriamanitra ary nikiry manao hoe tsy avelako ianao raha tsy nitay aho. Mandrasa ho avy ny tompo, tsy hiaino ianao fa tena hiaina amin'ny vavaka, iverina amin'Andriamanitra marina ao anatin'ny fibebahana, anarina ny tsy mety tamin'ny fiainanao lasa ary hiorina tsara ao amin'Andriamanitra. Zay ny afatra voalohany driavana. Mitoloma amin'ny-bavaka ao anatin'ny olana mety mahazo anao, miverena amin'ny fibebahana marina, fa izany ny toe-po miandry ny fiavian'ny tompo. Ny faharoa dia ny andininy fahafito. Andininy fahafito izay soratsika n'Andriamanitra fa hanomboantsika ny volana Novambra amin'ny tsianjery mofinaina. Ity andininy fahafito ity, Hosea 2:12, andininy fahafito no tsianjery amin'izao volana Novambra izao. Dia averiko vakiana aminareo enonareo tsara zany tsianjery mofinaina zany, manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, koa miverena amin'Andriamanitra ao ianao, tandremo ny famindram-po sy ny rariny, ary miandrasa n'Andriamanitra ao mandrakariva. Miverena amin'Andriamanitra ao ianao, tandremo ny famindram-po sy ny rariny, ary miandrasa n'Andriamanitra ao mandrakariva. Izay ilay tsianjery. Hosea kosa rehefa avy nampahatsiahy ny tantaran'i Jakoba, ilay niverina tamin'Andriamanitra, nibebaka, nandritra ny alina, dia miantso ny zanak'Israely
zay taranaka Jakoba raha teo mba hiverina koa amin'Andriamanitra ka hitandrina ny famindrampo sy ny fahamarinana dia hiandry ny tompo mandrakariva. Raha tenenina ny hoe mandrasa ho avy ny tompo dia azo lazaina ny hoe fiainana amin'ny famindrampo sy ny rariny no hiandrasa ny mpino ny fiavian'ny tompo. Ny mpino miandry ny tompo dia miaina ao anatin'ny famindrampo sy ny rariny. Famindrampo dia ny fahatsaran'ny fihavanana amin'ny hafa. Ny rariny dia ny fanarahana ny tsakany sy andavany ny sitrapon'Andriamanitra. Raha atao sary dia tonga amin'ny perikopany Matio mitondra ny azo fijaliana. Tsara fifandraisana amin'ny hafa ary milamina eo anatrehan'Andriamanitra. Izany ny atao hoe mitondra ny azo fijaliana. Tsy mora zany hoe hiavana amin'ny olona rehetra ary sarotra ny hoe anatanteraka ny fankatoavana n'Andriamanitra zato isan-jato araka ny sitrapony. Kanefa eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo dia izany no iantsoana antsika. Tahaka ny antsony Osea ny vahoaka n'Andriamanitra tamin'ny fotoan'androny. Tandremo ny fifandraisanao amin'ny hafa. Tandremo ary kadio ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo amin'ny fiarahamonina dia misy tokoa araka ny voalaza tany am-piandohana ny atao hoe takina ny tanana mifandray nefa tanana mifamelo no hita ombieny. Tadiavina izay iombonana kanefa voasaratsaraky ny zavatra samihafa isika mpiarabelona. Eto raha miandry ny tompo zasy ianao dia antsoina hiandry azy ao anatin'ny firaisan-kina sy ny fiombonana, ny fifankatsiavana. Hiandry azy ao anatin'ny fandalana sy fiainana ny sitrapon'Andriamanitra. Vitantsika izany driavana. Tsy noho ny amin'ny hoe heritsaiko sy heritsainao ihany, fa noho ny amin'ny fanantenana velona apetra Kristy ao anatintsika ka hiasany amin'ny fahasoavany. Azahoantsika miandry ao anatin'ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fankatiavana ny fiaviany. Fahasoavana avy amin'ny tompo rehefa maty sy eo amin'ny azo fijaliana no ampitainy amintsika mba hahafahantsika ko miandry azy ao anatin'ny fiombonana sy ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana malala, ety am-pamaranana dia tsarovy tsara fa i Jesosy Kristy no miantso antsika mba hiverina amin'ny tompo eo ampiandrasana ny fiaviany. I Jesosy Kristy no manasa antsika hifandray tsara amin'ny hafa ary ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra eo ampiandrasana ny fiaviany. I Jesosy Kristy no manome antsika fanantenana tsy ho kivy manoloana ny fanarabiana ny hoe aiza izay Andriamanitrao. Manome antsika fanantenana tsy ho kivy amin'ny anontanianao ny tenanao hoe tena ho avy marina ve ny tompo. Ary manome izany afatra izany amin'ny lohahevitry ny perikopy manao hoe mandrasa ho avy ny tompo. Miverena amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka ary hiaino ny sitrapon'Andriamanitra. Ataovy tsara fihavanana amin'ny hafa ny mombanao. Amen.